Ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny sehatra ambanivohitra sy fandraharahana ihany koa mikarakara fifaninanana mikasika ny tetikasa tsara indrindra ny fikambanana fahita na ny fikambanana anovozana aivao iombonan'ny tanora eny ambanivohitra. Nisy ny fitondrana fanazavana moa mahakasika izany fifaninanana izany nitolakandro teo teny amin'ny ivitoeran-gazety Tetsy Atsakaviro. Tambazotra ho an'ny tanora eo amin'ny sehatry ny fandrarahana ny fikambanana fahita. Hetsika iray natao hanomezan-danja ny tanora sy ny fandrarahana no karakarain'ity fikambanana ity ny faha 20 hatramin'ny faha 4 ny volana novambra ho avy izao. Ny fikambanana fahita zany dia arak'ilay fanalavana azy hoe fikambanana anovozana aivao miombonan'ny tanora any ambanivohitra dia manentana ny tanora no tena ataonay hiditra ao anatin'ilay atao hoe fandraharahana ary mampiasa ny atao hoe aivao. Ny mahakasika ny zavatra ataonay ny hetsika izay ataonay mandritra ny herinandro ny entrepreneuriat ny 20 hatramin'ny faha 4 ny volana novambra izao dia misy ny concours meilleur projet ho an'ireo entité izay efa nanao ny atao hoe entrepreneur ka misy endrika vaovao nandritra ny nanomboka tamin'ny volana janvier 2012 hatramin'ny 3 septembre 2013 teo. Fantatra fa misy ny olana izay sedren'ny tanora eo amin'ny sehatry ny fandrarahana izay. Be dia be ny olana ho an'ny tanora ohatra ny resaka tsena raha ohatra ka hiditra ao anatin'ny fandrarahana izy voalohany ny tsena ny olana voalohany eo ihany koa ny fahaiza-manao ary indrindra ny tsy ampy fahalalana sy ny volana tena olana ho azy ireo. Ao anatin'izay nefa ny fikambanana fahita dia afaka manome an'izy ireo izay rehetra tadiavina raha toa ka miditra ao anatin'ny fikambanana fahita na ilay tambazotra izy ireo. Eo amin'ny 700 eo moa amin'izao no mpikambana ao amin'ny fikambanana fahita ao ny efa mpandraraha ary eo ihany koa ny vao mieritreritra hiditra ao anatin'ny tontolon'ny fandrarahana.